Tontolon'ny fiara-miasa amin'ny firenena vahiny kosa indray dia Andriamatoa Paul Inks, filohan'ny Corporate Council of Africa na filan-kevitry ny mpandraraha ho an'ny Afrika no mitarika ny fitsidiana ara-barotra ataon'ny delegasiona mpandraraha Amerikanina eto Madagasikara. Tafiditra ao anatin'ny fandalovan'izy ireo eto Madagasikara ny fihaonana tamin'ireo mpandraraha ny maraina teo teny amin'ny Ibisy Ankorondrano. Ireo mpandraraha moa dia samy naneho ny heviny mikasika izay fihaonana izay. Andriamatoa Paul Inks, filohan'ny Corporate Council of Africa na filan-kevitry ny mpandraraha ho an'ny Afrika no mitarika ny fitsidiana ara-barotra ataon'ny delegasiona mpandraraha Amerikanina eto Madagasikara. Tafiditra ao anatin'ny fandalovan'izy ireo eto Madagasikara ny fihaonana tamin'ireo mpandraraha ny maraina teo teny amin'ny Ibisy Ankorondrano. Ireo mpandraraha moa dia samy naneho ny heviny mikasika izay fihaonana izay. Ny andrasan'ny opérateur malagasy ny fihaonana amin'izareo opérateur américain ty moa dia voalohany indrindra ny fankahitana dia fampisarana ny filana misy ao amin'ny andany sy ny ankinany ka eo zany dia mety misy ny fandrarana zany dia miezaka ny mpandraraha malagasy sy mpandraraha amerikanina mba hifandray zany dia andeha amin'ny fifandraisana ara-barotra amin'ny firenena anankiroa. Zany rehetrarehetra zany moa dia misy ny antenimieran'ny varotra sy ny industrie Antananarivo, misy koa ny antenimieran'ny varotra ny amerikanina, dia misy fifandraisana manokana zany fiara-miasa irina sy ho apetraka mba hisin'ny fanerasirana kokoa raha isan'ny firenena rehetra eran'izao tontolo izao satria raha tiantsika malagasy dia tokony hivelatra mifandarana amin'ny eran'izao tontolo izao. Amin'izao fotoana izao aloha zany mbola ilazako anazy hoe resaka tamin'ilay project manager ny Sky Power teo zay dia nolazainy tsara hoe izay zany izy vao tonga teto Madagasikara dia nanontaniana izy hoe efa misy projet ve zany avy any aminareo dia namaly izy hoe ambony be zany ny fanantenany dia hanao zavatra izy fa iny aloha zany ilazantsika ho azy hoe vao premier pas iny nataony iny dia mananteny izy zany hoe hisy réaction amin'izay avy amin'ny privé sy ny public malagasy satria tsy afaka hanao investissement eto izy raha ohatra ka raha tsy partant daholo na ny public na ny privé. Ny andrasanay aloha dia ny ao amin'ny sim aloha zany no lazaiko hoe ny any sim dia mananteny izahay hoe mipetraka amin'izay le hoe climat favorable aux affaires zany hoe amin'ny lafiny rehetra na ny resaka fiscalité ny resaka facilitation amin'izay amin'ny asa rehetrarehetra dans la bonne gouvernance ho fametrahana amin'izay ny zavatra rehetra efa naroso efa taona maro ohatra hoe ny resaka qualité ny norme ny comeza moa efa mandeha hoe efa miditra amin'ny processus ny mametraka ny union douanière dia ao koa ny union miaraka amin'ny APEI ny Union Européenne amin'ny resaka accord de partenariat économique zavatra mitovy ihany. Ny Corporate Council of Africa izay nihaona tamin'ireo mpiantsehatra samihafa avy eo amin'ny sehatra tsy miankina androany dia fikambanana nitsangana tamin'ny taona 1970 mba ampiroborobo ny raharaha ara-barotra sy fampiasam-bola eo amin'ny États-Unis sy ny firenena Afrikanina.